fampandrosoana any Madagasikara vitako ao anatin'ny fotoana fohy izany hoy ny filomarika Ravalomanana. Any Rajoelina lipaefana diso tafahoatra ny seza no arovany fa tsy ny vahoaka malagasy. Tsena ambodiny sotry tantany tsy miankina fa nampitehana sy famonoana ny mpivarotra izany. Tompoko lasy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana hatrany no rabakanao no sady hitsidiako ny tokantranao amin'ity ariva ity tonga soinao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vaovao hatrafarany. Araka ny narahintsika tao anatin'ny lohateny-baovao teo dia tsy ny mpanao politika irery ihany no tonga mamaly ny antso nataon'ny filohan'ny mpanohitra eto Madagasikara Andriamatoa Filoha Marika Ravalomanana no raisiny androany ny fikambanana ACIM na ny Association des cadres intellectuels de Madagascar, fikambanana tanora izay vonina hitondra ny anjara-birikiny ho an'ny fampandrosoana ary resy lahatra tamin'ny vinina ny Filoha Marika Ravalomanana. Ravra Zafimaina Tahirinena. Ny tafamivantana tamin'ny Filoha Marika Ravalomanana androany ireo tanora ireto izay ao anatin'ny ACIM na ny Association des cadres intellectuels de Madagascar nantanjakefa amin'ny fomba fitariana sy fitantanana. Efa ela ihany izany ilay fanirinay fa izao ilay izy dia tanteraka dia nefa tsy omeny antsiny koa ianao satria fantatra tsara ny asa aman-draharaha mahasahirana anao. Dia ny ACIM moa izany araka ny volazan'ny secrétaire général anay des associations des cadres intellectuels de Madagascar. 80% ny ACIM dia volavolavolany président professeur Alsor Roger Daboul dia miparitaka mandeha an'izao tontolo izao zay satria misy any Canada, États-Unis, any Suisse, misy koa ny atsinanana Japon, Russie dia misy konkoa ny amin'ny faritra. Tena olana misy eto amin'ny firenena le tena bazy hoe inona ny tena olana misy eto amin'ny firenena eto ka eo moa izay ny membre an'le ACIM misy avy ary amin'ny ohatra resika ry amin'ny ekonomia, misy ny avy ary amin'ny mpiompy, misy ny avy ary amin'ny mpamboly dia ireo no mivondrona mifampiresaka eo izay mamoaka stratégie hoe rehetra izany ny zavatra tokony ho atao mba hampandroso ny firenena. Ka misy tetikasa zany avy aty aminay ACIM hoentina aty amin'ny Andriamatoa Filoha hoe raha mety aminazy reto ny tetikasa avy aty aminay afaka manosika izay koa eo anoana anome hevitra ho an'ny Andriamatoa Filoha. Mibahana ao ampon'izy reto ny fitiavan-tanindrazana tsy ny rehetra nefa no mahavita mampandroso fa ireo efa manana traikefa toy ny Filoha Ravalomanana izay afaka mandray ny hevitry hafa ihany koa. Anisan'ny toena ralatsa-dranomasy moa teto ny Filoha mpitarika ny fikambanana ACIM raha nitava tamin'ny Filoha voalohany etsenkilany nanosika azy ireo namaly ny antso ihany koa ny fanana n'ity ray aman-dreny TV ho an'ny fampandrosoana ary nahatonga lavitra ny Madagasikara saingy nosoparany teteza mita sy ny fitondrana ankehitriny ny ezaka nataony. Tsy hoe akory tonga fotsiny ohatr'izao fa misy antony satria ny resaka vision tsika teo izay vision anao izay mihitsy no vision anay ao amin'ny ACIM satria maninona hitantsika eo amin'ny firenena aloha ny Andriamatoa Filoha izy Andriamatoa Filoha hoe atsangantsika ny firenena sandratsika firenena saingy hoe le tena olana tsy hita fa le eo ambombony eo ihany no hita aloha ka izay mampatonga ny projet anay ACIM aloha ny voalohany fijery hoe ny secteur primaire sy ny secteur secondaire zany hoe fiompiana, fambolena sy ny famokarana zay aloha ny voalohany tokony hisy eto amin'ny firenena. Izay moa nanisany nampalahelo tamin'ny teo aloha teo ny fikatoanan'ny orinasan'Andriamatoa Filoha satria nareo namokatra asa le problème mihitsy zany niakatra le firenena nefa atao hoe nampidinina indray zao ny tanora tsisy asa. Torohevitra maro no nomeny Filoha Ravalomanana azy ireo. Ilaina ny fananana tanjona sy vina ho izy vao manao zavatra. Tsy mety ny fitatavana vola fotsiny tsy misy ampiasana azy atony atao mitondra ankehitriny anka mivadika amin'ny tsy izy ny laharam-pahamehana mpitondra. Zany milaza azy hoe mahafehy azy raha tsy voafehy ny toe-karena eto Madagasikara. Ny tsy mahavoafehy azy mahamendrika ny tenin'ny Banque mondiale reny.
filazan'ny firenena tsy Afrika milaza hoe na 570 taona ry Madagasikara tsy atratra vetivety natratrarantsika io tsy le latsaka hoe olona anankiray afaka maova firenena rehefa tsaratsara ny politikany ka manao fitondratena endry le niresanao tao zay aloha fitondratena aloha voaloha-pahendrena fatahorana an Jehova dia rehefa matahotra an'Andriamanitra sika manaiky izay fandarana faharoa tsy maintsy miezaka amin'ny herin'ny tena aloha zay vao miavy any ivelany fa ny antsika eto mitady vola eto tsy roa anaovana an'izao le zavatra atao tsy fantatra akory ahoana moa ny itadiavanao vola raha tsy fantatra le zavatra atao hoe ohatrina vola ilaina amin'ity dia lasa tsy dekese le zavatra avy eo zay na dekesera na ambadibadika any maintsy manana vision ny olona aloha raha tsy manana tanjona ary izy inona azo tanterahana eto sana professeur ka inona zany zao ny tanjontsika eto tanjony fampahantrano tanjony fampahoriana vahoaka ho an'ity mpikambana iray ity ihany koa dia naneho ny fahavononana izy hitondra fampandrosoana za tena hoe tena etaetako tao anatiko ny hoe ampandroso firenena dia za manana relation be da be amin'ny tanora mitovy amiko dia ninona hoe za mombrana zavatra maro koa dia zavatra tena hoe atao anatiko zany dia hoe ampandroso ny firenena satria voalohany indrindra ny tanora aloha no avin'ity firenena ity dia tena hoe naniriko hatramin'izay hoe Jona amin'ny olona tena hoe ampandroso firenena dia inao zao hitako hoe tena hoe tian'ity firenena ity. Mazava na valin'ny filora valomanana fa ny fahavononana aloha ny tena zava-dehibe manaraka ho azy ny asa sy ny traikefa. Mandeha ny etaetanao dia fandraisana anjara ray satria iny rispo anatinao iny zay maharesy lahatra anao zay fandraisana anjara ingeza be zay le atao hoe ownership. Efa tena mandray nao na kely na zavatra vitanao hoe vita tsy kely iny fa zay zany nahitana ny olona hoe resy lahatra samy hafa ny olona manaiky sy ny olona tena efa resy lahatra tena manana conviction dia ohatrana hoe tsy manana ianao rehefa mifanerasera satria ianao mbola tena tanora dia courage foana manao an'izy za zany marina ny tena hoe tanora tena firenena tanora Madagasikara satria mihoatra ny enimpolo isan-jaton'ny malagasy tanora avokoa dia ny fahatanorano reny nefa tsy maintsy ahitsy tsara izy hoe zao no tokony atao satria zay zany zavatra fanotiko foana hatramin'izay nandefa 570 175 tanora ny ahy nakany États-Unis tazany tondra raha ohatra ty ampandrosa Madagasikara marina zay mpitondra eo dia tsy atao zay ampitahotra an'izy ireo na pahaoly an'izy ireo amin'ny fianarany fa atao zay ampitana azy dia amena azy lalana isokatra kokoa amin'ny raina. Misokatra mandrehetra moa ny atsony filora valomanana ny tsiraray dia manana anjara biriko amin'ny fampandrosoana hoy izy fa tsy tokony amihina izany akory afifampitokisana ny zava-dehibe mandray anjara ny zavatra tiana atao ary miroso amin'ny lalana tokony ho izy. Fa tonga namaly ny antsony lehibe ny mpanohitra marika ravalomanana ihany koa Andriamatoa Fedson Rakoto Andrenirina tamin'ity androany ity izay tsy iza fa filohan'ny antoko RSD na ny roso ho amin'ny demokrasia sosialy ankoatra ny vondrona panorama ny HVM sy ny RMDM ary ireo fikambanana maro iraisam-pirenena dia nampitovy ny tadokangany amin'ny filoha marika ravalomanana ihany koa ity mpanao politika ity fantatra fa ny fikaonan-doham-pirenena mialohan'ny fifidianana moa no tena tanjona voalohany mba hisy ny fifidianana madio mangarahara ary eken'ny rehetra. Lafomba voan'ny politika izay hatrany dia mazava ankehitriny fa tsy roso amin'ny fikaonan-doham-pirenena andaminana ny rindram-pifidianana rehetra izay takin'ny mpanohitra i Andra Joel. Mazava ny anton'izany hoy nambaran'ny sekretera jeneraly ny antoko Tim na ny antoko Tiko Madagasikara raha naneho ny heviny tamin'ity androany ity satria dia fantatra matahotra mafy ny sezany ny filoha Andry Rajoel. Faletetsina avetrany ary eo amin'ny sary Sindratsahany Toky Ramarla. Ny sezan'nga Andry Rajoel no arovany mafy fa tsy ny vahoaka malagasy efa latsaka andavaka no ny fantrana vokatry ny tsy fahaiza-mitantana. Manapirofo izany ny tsirosony amin'ny fikaonan-doham-pirenena izay takin'ny mpanohitra nanomboka tamin'ny 20 Oktobra 2024 lasa teo raha nitsidika Antomasina ny filohan'ny mpanohitra marika ravalomanana izay mitaky voalohany izay fikaonan-doham-pirenena mialohan'ny fifidianana izay. Tsy nijanona hatreo izany antso izany
fa maro dia maro ireo antoko politika nitaky io fitohanandoha mialohan'ny fifidianana io ary hatramin'ny vondrona Eoropeana aza dia efa nanamafy sy nanaporisika ny mpitondra hiditra ao amin'izay fitohanandoha takiany ny mpanohitra izay. Nolaviny Andry Rajoelina nefa io fitohanandoha io noho ny fitiavan-tsezany. Ratsaivina dia ny mpanohatra mitaky an'izay sy ny fitohanandoha nasionaly izay ary tsy ny mpanohatra ihany fa nataontsika ny hoe mpamatsy vola ny vondrona Eoropeana dia nitaky an'izay hoe ilaina ny fanaovana ny concertation nationale. Inona moa no tena ho atao anatin'ilay concertation nationale tiaka ny mitondra fanazavana mba tsy ho very ny mpanara-baovao satria amin'izao fotoana izao dia miezaka naneo anivon'ny fitondrana manao diversion karazana mampiasa an'izay mot concertation izay foana dia lasa tsy azon'ny olona intsony hoe inona mariny ty concertation nationale ty. Ny concertation nationale ty natongavana dia niarahana mandinika ny fomba hoentina manatanteraka ny fifidianana rehefa avy eo ary iarahana mijery ihany koa ny fahoriana mahazo ny vahoaka malagasy ankehitriny izay iraisan'ny olom-pirenena rehetra anjara ny hery rehetra misy eto amin'ny firenena na ny mpitondra fivavahana na ny société civile na ny antoko politika na ny mpandrara miara-mijery sy mandinika zany hoe ahoana ny fomba hahafahantsika miala ao anatin'izao fahasahiranana lalina mahazo ny vahoaka malagasy zao ary indrindra ny tena zava-dehibe dia ny fanomanana miaraka ny fifidianana zay ho avy eo. Betsaka ny lesoka nisy tamin'ny fifidianana tamin'ny 2018 na ny resaka doublon io na ny resaka indépendance antsena io na ny resaka ny rafi-pitsaran'ny fifidianana na ny eo anivon'ny tribunal administratif zany na ny ACC dia ilaina no miresaka an'izany mba tsy hiverenana krizy miverimberina satria ny fahazahoana filoha mahazahoana fifidianana madio mangarahara eken'ny rehetra no antoka isian'ny stabilité ary antoka ny fampandrosoana ho an'ny firenena. Manao ny fomba rehetra iarovana ny sezany i Andry Rajoelina ankehitriny. Izay ny teny malagasy mahalaza io fitsipahany ny fitohanandoha mialoha ny fifidianana izay takiany ny mpanohitra io. Raha miteny ny fitondrana fa tsy ilaina ny manao an'izay concertation nationale izay dia mazava ho azy matahotra izy ary misy zavatra arovana eo dikan'izay tsy ny tombontsoa an'ny vahoaka tsony mihitsy no jereny fa ny fiarovana an'izay tombontsoany manokan'izay raha tsy hanao an'izay izy dia mbola mitohy foana zany le fiarovana mitombontsoan'ny olombitsy. Raha tsy hivana ane ny tantara tamin'ny 2009 raha natao ny fanonganam-panjakana nitondra inona ho an'ny firenentsika izay ary nitondra inona ho an'ny vahoaka malagasy tena ny vahoaka malagasy maro anisa ve nahazo tombontsoa tamin'izay sa ny olombitsy ary izay zavatra dia mbola tady hiverina indray amin'izao vanim-potoana izao hoe raha iziriziry amin'ny hevitra anao forsinina na fifidianana fotsiny dia tombontsoa an'iza zay tombontsoa an'ny vahoaka malagasy ve le ho arovana sa tombontsoa an'ny olombitsy dia ho aiza trano ty firenentsika ty inona ny efaran'ny vahoaka malagasy dia hitantsika izao fa dia mememitra ary mitanany laharany rambony mahantra ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ny malagasy tsy vaky volo mihitsy no mitsara izao fihetsiky Andry Rajoelina izao ankehitriny. 10 taona latsaka kely nitondrana any Madagasikara izay i Andry Rajoelina. Samy laza miara-mahita isika fa fampitehany firenena no napetrany ho an'ny malagasy. Fantrana lalina tsy mbola nisy tao anatiny 80 taona. Kolokolo tsy misy toy izany. Fanjakana bokatrosa satria tsy mahaloa karaha mampiasa sy vatsim-pianarana ara-dalàna. Fanjakana mpanao didy-jadona sady tsy mahazaka demokrasia. Sationa ny endriky ny fanjakana Rajoelina nanomboka tamin'ny taona 2004 mandrakandroany ka anjarantsika mitsara azy. Fa anisan'ny tsapa amin'izao fitondrana Andry Rajoelina izao ny tsify sy ny mangarara eo amin'ny lafin'ny fitantanana any Madagasikara. Eo ihany koa ny tsify sy ny tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka izay tompo-pahefana. Variana mamono afo sy manenjika ny mpanohitra mantsy ny fanjakana Andry Rajoelina. Fanadihadiana mbola eo amin'ny sary sindratsara ny toky Ramarola hatrany. Tsy tsaroany Andry Rajoelina intsony fa ny vahoaka malagasy no tompo-pahefana fa izy dia nampindramina fahefana fotsiny ihany. Adiny ty filoham-perinasa ity mantsy ireo adidina ankinina taminy na dia lany tamin'ny anarany doublon sy alabato maro isan-karazany aza ny tenany. Fantatra ihany koa fa manao tsinotsinona ny vahoaka malagasy ny filoha ankehitriny satria tsy mba misy mihitsy ny tatitra mazava ataon'ny filoha ho an'ny malagasy tompo-pahefana rehefa avy nandany volam-bahoaka anisan'izany ny diany tany Dubai. Lasa tompotra amin'ny ono ny vahoaka malagasy izay nanome fahefana ny filoham-pirenena mahakasika indrindra ny hoe fanomezana tatitra mazava ho an'ny vahoaka malagasy satria raha nisy ireny
fivoahan'ny délégation izay nitarihan'ny filoham-pirenena ireny tany ivelany rehefa tonga avany ny filoha dia tsy nisy tatitra mazava nentiny mba ahafahan'ny vahoaka malagasy zany mahafantatra fa hoe inona marina fifanaovan-tsoniana atao tany ivelany. Nindram-bola ve ny firenena malagasy ary raha nindram-bola satria ny vahoaka malagasy no amerina an'izany dia tsy tokony ho afeniny zany na hoe ho takotakonany zany fa tokony ao anatin'ny hoe fangararana tanteraka satria dia ny fahefana menan'ny filoham-pirenena dia fahefana avy amin'ny vahoaka. Ankehitriny koa zany zao dia fantatsika fa isy ny fandefasantsika ny volamena eto Madagasikara izay manodidina ny 2 taona ho alefan'ny fitondram-panjakana zany ho diovina any ivelany mba hanana lanja toy ny vola zany izay ho ampiasainy ato toerana. Izany rehetra zany dia maro amin'ny malagasy ny tsy mahazo ny fomba fanatanterahana azy sy ny hoe mitondra inona ho an'ny Madagasikara ny famotsinan'ireo volamena ireo any ivelany dia izay zany no takiny ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao izay isolony ny solombavam-bahoaka tena amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy hoe eto ny tatitra mahakasika an'ireo zavatra no tany-saina teo ambonin'ireo mba ahafahan'ny vahoaka malagasy mahafantatra ny raharaham-pirenena indrindra mahakasika an'izany hoe findramam-bola na ihany koa tetikasa izay tanterahana eto amin'ny tany sy ny firenena izany. Hatreto aloha dia miaina ao anatin'ny honohono ny vahoaka malagasy izay tompam-pahefana. Tsy misy ny mangarahara fa vita amin'ny serasera sy filazana fa niona tamin'ny 102 ny filoha. Ny nanaitra ny malagasy matsy rahatsorina dia ny fanindrindrindra tao aorian'ny dian'ny filoha Rajoelina tany Dubai ny fanapahan-kevitry ny banky foibe ny Madagasikara ny amin'ny anadiovana ireo tahirim-bolamena 2 taona mahery. Tsy misy matsy ny serasera mazava fa honohono ny betsaka. Ny zararo mazava kosa ny lahadinika nandritra ny fandarana miara-manonja tamin'ity androan'ity teo indrindra ny mikasika ny sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny teo ihany koa ny mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny politika mamoetra ataon'izao fitondrana Andry Rajoelina izao. Avitra Sondrabe sy Mathieu Prince. Isan'ny fandaminana izay nampikaikaiky ny rehetra ny lamina vaovao napetraky ny kaomina Antananarivo renivohitra momba ny fifamoivoizana efa herinandro maromaro izay. Torana tondraka an-damosingisa ireo antsoantso ataon'ny mponina eto Antananarivo amin'ny fahamafisan'ny fitohanana aterany. Nitombo ihany koa ny tahotra amin'ireo mponina sasany noho izay fiovan'ny lalana izay. Tsy izay ihany anefa fa toerana isan'ny ahitana tranga ari-paosy ihany koa eny amin'ireo toerana be mpifamezivezy toa ny Behoririka kanefa toa tsy resahana firy. Nitondra ny heviny mikasika izay indrindra ny mpanao politika iray. Nasiany polisy ery ambony building Ramason dia ty ambany ny building Ramason dia ohatran'izay ny visy ny havanana forcen-drareo zany le vahoaka mandeha tongotra ao anatin'io trottoir voafefy vy io tena mifanjeva ohatran'izao manao ohatran'izao le vahoaka eritreretra nefa zany fa ainy amin'ny toerana malalaka tsy dia be olona raha manao ataony mpangary posy manao ataony mpanataka poketra ka zany rehetrarehetra zany dia ampika zany dia fanakirotanana fivezivezen'ny vahoaka zany tsy mandeha amin'izay lonina averena amin'ny lonina na ianareo manala mpivarotra tsy ao anatin'io faritra io dia malalaka amin'ny vahoaka satria afaka fanina anakirotra zao zany le vahoaka za tsy mandany fandaminana fa raha fandaminana mitondra kirotana sy fanjevona ny famezivezen'ny tomobilina sy ny mpandeha tongotra dia amiko zany tena kirotana. Mipetraka trany ny Aia avy aty amin'ny mpanohatra manoloana ilay fiantson'ny seni anatanteraka ny atrikasa momba ny fikaonandoha na ny atelier de concertation. Tsy mazava trany ny fihetsika izy ireo ny solombavim-bahoaka. Mahitsy ary mazava ny takin'ny mpanohatra dia ny anatanterana ny fikaonandoha na ny concertation mifanaraka amin'ireo toromarika avy amin'ny vondrona Europeanina. Todika amin'ireo amin'ny seni tenanay na ianareo ianao filoha na ianareo mpikambana ao amboromaritra zany seni zany hoe misy fandaharana avy eo misy fandresen-dahatra avy eo anatin'izany namana faniry ty anankiray ity dia ohatran'ny somary mampametra-panontaniana ihany satria fansotomanay lakilotsy teto mahakasika ny misy mpifidianana ny resaka doublon efa tsy resahanay intsony fa efa mety madilo ny sofin'ny sasany nefa misy tanjony zay ao anatin'izany rehetra zany nge diany hoe isin'ny fifidianana madio ary isin'ny fifandimbiasa-pahefana tsy misy romoromo tsotra ny fitakinay ary tsy ala amin'izay izahay.
teny hoe concertation nationale na fikaonandom-pirenena mahakasika ny fifidianana aloha mety voakitika ao anatin'izany raha ilaina satria tena ilaina mihitsy zay araky ny toromarika nataon'ireo le solitenana le iraka avy amin'ny vondrona eoropeanina nandalo teto amintsika teto resaka fifidianana sy lalam-pifidianana indrindra mahakasika ny fanendrena sy ny fisafidianana ireo mpikambana ao anivon'ny seni ny mpikambana eo anivon'ny fitsarana avomboana lalam-pandrenana izay hita amin'ny akapobeny amin'ny saina tsy miangatra fa akaika ny filoham-pirenena ankehitriny sy ny atoko misy azy fatrano misa efatra no ravan'ny tany niotsaka teny Ambohidepo n'Androany maraina tsy nisy atahorana no momba ny fianakaviana izay niaran'izany loza izany saingy kosa ny fananana sy ny trano mialofana no tsy misy intsony manona izany dia tonga nijery ny zava-misy ary dia nitondra fanampiana ho an'ireo niaram-boina kosa ny solombavam-bahoaka tena anatin'ny boribory tany faharoteny Javandre Maefa Mateo Prince. Tsy napozin'ireo fianakaviana mipetraka eto amin'ity toerana ity ny zava-nitranga teny Ambohidepo n'Androany maraina niotsaka tampoka ny tany teo ambonin'ny trano fonenana izy ireo. Vokany trano fonenana misa efatra no voakasika tamin'izany. Nisy tamin'ireo trano ireo no voandalam-panamboarana saingy izao niaran-doza izao. Trano iray ihany koa no rava tanteraka tsy nisy azony raisina intsony. Tsisy netratra mity anjera le tany satria tsisy nahita anjera le tany ity dia zay fanamboarana dia kakabe ohatra nisy zavatra nilaka mity mandeha mankadiky ny trano dia nakana ambadiky ny tranonay dia jerevako misy zavatra mipasaka be dia vina eo azoka mipasaka be ty dia andro misy roma maela fa tena lasy ty dia zay vao ndeha nidipy hoe hijerikely an'le izy tonga dia nitoboka be le tany satria le zay zany ohatrany hoe sista mivoaka tao an-trano dia le tompo-trano nahita le avaty ambany mitsaka kely dia ozy niteny dia izy nanatorana hoe jeresandy ozy izy fa tady otsaka dia izy mijery le eto ambany masoko tery am'le ambony be jereneny ambony efa mizozy be tena efa ilatsaka dia ozy hoe orooro tany dia le sokinay lasa nyridana nakaty am'le antsana be nandeha nitsoka moa za tsy maintsy mbola naka le zanako kely tao an-trano dia izy zany no nieritreretiko hoe le tranonay le trano anankiray le tena potika eo ambony dia tsy najery tany tsony fa zay mianaka zany nandady tao anatin'le dalina nitsokan'le izy aika rehefa tony zay dia nijerena le anay tsy dia potika zany faniavany riny fa le an'olona teo ambony tena potika tsisy andraisana miaraka amin'ny materiel vao napidiry vao ainga. Tsy nisy alonona ratra na ny ainana fohy nandritra ity loza ity raha ny fanazavandreo mponina trany. Tetsakilany tsy nisalasala fa nidana vetrany tena toerana ny solombavam-bahoaka sy tany Silasy Randrianarsoa nijery ny zava-nisy. Tsy nitaza-potsiny anefa ny tenany efa milazany anampy ireo fianakaviana niaram-bona ireo. Da madipite ana moa teo nangataka zareo hoe inona mbo azonareo atao amin'ny maray aman-dreny ana dia le reo tratra mivona reo ao anatin'ny volana mitedava trano tekaitsika ho fako zany mandro azy dia mieko azy koa mivary amin'ny vary azy koa hoaniny varipatona vahan'ny olana zay nanjara biriky madipite anako dia zay ny zavatra ataoko satria tsy hoe tonga andalo fotsiny sy ny tariny fa zay mbola lara-pahamena listrian'le olona aloha dia nohanina zay ny lara-pahamena. Fisaorana mitafitafy moa no natolotra ireto fianakaviana ireto ho an'ity solombavam-bahoaka ity. Lafonjy fidina fanjakana zay dia fanjakana hitanay aloha zao dia depite rastany ihany mbola tonga eto efa akaikina eto dia izy zao nitarainana eto efa nanao ny ezakanay zay tamaraina ny antso président rehetrarehetra tonga ihany zareo fa ny zavatra nahagaganay nefa ny ana dia nisy ara ny pompier natsona ny maraina efa adiny roa adiny telo tiarina vao nisy an'izany tonga teto eny depite indray ara ny tonga talohan'le tena mpamonjy voany tsotra betsaka anao depite tonga teto ary tsy nanary anay ianao ary tena nitazomina le teninao hoe rehefa miara-miasa aminahy dia miara-miasa aminahy ary rehefa miasa dia asa. Voasikajy ho isan'ireo sehatra ahitana trangana kolikoly betsaka ny tontolo iainana eto Madagasikara. Maro amin'ireo olona mahita ny tranga nefa no mangina tsy samy toroka no ny tahotra manoloana tsy fisian'ny lalàna mahakasika ny fiarovana ireo mpampaneno lakolosy eto Madagasikara na ela antsoina hoe lanceur d'alerte. Ando Mialatina Manora Andre Malala. Manjaka ny kolikoly eto Madagasikara. Isan'ireo sehatra mahita faisana amin'izany ny tontolo iainana toy ny fitrandrana reny an-gibon-tany. Misedra ny mafy vokatry izany ireo mponina ny fotony. Tsy misitraka akory ny vokatry ny fisasarany noho ny kolikoly. Misy mihitsy azy ireo faritra manan-karena reny an-gibon-tany saingy faralahy ny fampandrosoana. Maro amin'ny olona no tsy samy toroka, mangina manoloana ny tsirariny noho ny tahotra sy ny tsy fampin'ny olona na sehatra miaro azy raha milaza izany.
efa maro mantsy ireo mpampanely lakolosy na ny lanceur d'alerte no hiara ny tsindry samihafa misy mihitsy aza ireo mamony aindy tranga voatsela korzay anto lehibe taky ny fiarahamonim-pirenena ny fanafainganana ny fametrahana ny lalàna miaro ny mpampanely lakolosy eto Madagasikara. Matanjaka loatra le écosystème les mécanismes de corruption de sarotra ny raha eo ifotony ianao de sarotra ho anao zany miady an'le izy fa tsy maintsy ampahafantarina bebe kokoa ary sy mpanao kolokolo ny anjehana ary mino fa ny olon-drehetra izay tsara sitrapo na ivelana ao anatin'ny fanjakana dia manana an'izay eritreritra izay daholo hoe ahoana ny fomba hiarahantsika miasa hiadina an'izay kolokolo izay dia miara-mitodika any amin'ny fitondram-panjakana tsika hoe inona no ataontsika ary raha mahatsikaritra anareo zao dia misy ataontsika hoe lanceur d'alerte tena niarany famonoana ao koa ireo iaran'ny harcèlement judiciaire ao koa ireo tena hoe namanana vaovao zava-dehibe ary izy dia tsy mahasahy mamoaka intsony satria le environnement misy atsika zany lasa mampatahotra dia manentana anareo zany izay na olo-pirenena ianareo na fiarahamonim-pirenena mba iray jitsika amin'ny fanaovana adisisika amin'ny fahafahana mba ahafahan'ny lalàna momba ny fiarovana ny lanceur d'alerte ho voafidy somatsara amin'izao fotoana izao efa napetraka ny anivon'ny ministère de justice io projet de loi io avant projet de loi io ary irarina atsoatsy mba ho dinihana amin'ny ambaratonga manapa-kevitra. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany teny Ambatoroka ny andian'ny fafolo amin'ny gazety boky Trandraka Baimalina izay tamazotra ny mpanao gazety mpanatsikafony natsanga ny fikambanana Transparency International Initiative Madagasikara momba ny ady amin'ny kolikoly. Boky mirakitra ny fanandiadiana mikasika ny kolikoly eo amin'ny sihatry ny tontolo iainana. Nanao hetsika fanairana manohitra ny fikasana hanomezana vahana ny sehatra tsy miankina amin'ny fitantanana an-tsena ireo mpivarotra teny amin'ny tsenana Ambodiny Sotry tamin'ity androany ity. Atsonjay ary dia miendrika fanampotehana ny asa fivelomany mihitsy izany hoy izy ireo raha niresaka tamin'ny andro miaratiana sy Manorandriamalala tamin'ity androany ity. Manohitra maridrany no mety ho fampidirany komina Antananarivo renivohitra orinasa tsy miankina hitaky ny aba sy hanao fansanana ny recensement eny anivon'ny tsena ireo mpivarotra eto Ambodiny Sotry raha ny fitakina nataon'izy ireo androany. Manany mpivarotra fa hiteraka fanakorontanana ny rafitra efa napetraka momba ny fitantanana an-tsena ihany koa ny fanomezam-pahefana sy ny fitsapahany sehatra tsy miankina. Efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fanosana mpivarotra tetỳ an-toerana. Tsy nandalo fankatoavana na fampahafantarana tamin'ny lehibe ny tsena na ny délégué ny tsena nefa izany fa avy dia noraisiny fikambanana tsy miankina antsoina hoe mikady izay mbola ahiahiany mpivarotra ho lalana mitondra ny fanomezana tsy miankina na privatisation ny tsena. Fanampitehana sy famonoana tanteraka ny mpivarotra no antoka an'izany hoy izy ireo. Tsy niditra tany amin'ny lehibe ny tsena tsy nihera tamin'ny délégué fa tonga dia nijabaka fotsiny akitsy rano zany hoe mijabaka teo anaty vilany le mpivarotra iray manontolo tonga zany dia nanentana amin'ny mitondra karapano fotokopiana karapanondro sary tapaka sy sisa nefa ny zavatra tsy fantatro mivarotra na kelotra ny lao ary anontaniana isy olo tena mivarotra raha ny lehibe ny tsena hoe izy reny olony reny dia tsy fantany zay zany ny zavatra tena tsy fantatro le olona hoe inona ny antony hijabany le société mikajy amin'ny resaka recensement ty amin'ny tsena nefa ny aty amin'ny tsena misy lehibe any tsena chef de division misy intsony reto solo tena mpivarotra reto délégué ny tsena ray manontolo tsy au courant zavatra rehetrarehetra misy inona tena antony atongavana tsy mahaleo tena hoe zany le commune tsisy ilanazy hoe zany ny lehibe any tsena sy ny délégué manazy zany satria andeha daholo amin'izay ny atsotsay rehetrarehetra satria fanazy le tsena fanazy mahaleo tena dia na ohatra nyreny mpanofatrano ohatra ndray zany hoe raha misy fotoana ilana an'le tsena dia mety hiteny izy hoe ilainay ty tsena ty menay préavion hoe ray volana varotra eo fa ilainay ny tsena lasa manana fahefana be ohatran'izany izy zay mampananay amin'le tsena hita hoe tena tsy famelomana tsony fa tena famonoana ary tena famonoana zato isan-jato mahitsiny fa tena tsisy fijerena tsony enonareo tsara fa efa ekenay foana ny programan'ny commune aketo ao anatin'ny andro ray dia mandotike tsena ray metatra sasany na 2 metatra eo ataonao foadeo rehefa sabotsy zay nefa lahady tsy mivarotra efa tanterahanay daholo zay rehetrarehetra zay mba amelomana ny fanjakana amelomana ny commune dia akehitriny ray mbola tsy afa-po ery zareo fa mbola mitady fika maro isan-karazany ray amitehana anay vahoaka na antsika vahoaka mihitsy moa zany dia zay nangatahanay mafy hoe jereo akaiky so dia mba ozy le fiteny malagasy zay na le fiteny mpanakaty taloha zay hoe 20 jours 23
Mpivarotra mamelona fianakaviana Anarivony no voatohitohina tanteraka amin'ny asa fivelomany manoloana ity tranga ity. Tsy amin'izao fotoana izao ihany fa isy fiantraikany goavana amin'ny asany aoriana izany raha tsy misy fandraisana andraikitra faran'izay aingana. Na maharary na misy fahoriana na misy fifaliana dia ny tikely tsy maintsy aloha amin'ny orinasa vaovao. Na inona zany zava-ary avy eo koa koa raha misy fahafatesana na tsy fahafahana manao an'ilay hatsony dia hoe tsy azo dia miasa ny taranaka fara-mandimby ilay izy. Zany hoe tsy afaka nanao zany zanako raha ohatra hoe tsy afaka nanao ny asako. Raha sanatria tsy eo tsony raha isin'ny commune na le orinasa privé mandray an'le tsena le toeran'le mpivarotra. Etsika fanairana ihany ity nataon'ny mpivarotra tetỳ ambodin'ny sotry androany ity. Tsy izy ireo ihany fa saika ny tsena rehetra mihitsy no manohitra ny fitsabahany tsy miankana amin'ny fitantanana an-tsena raha ny fanambarana miaraka nataon'izy ireo herinandro maro lasa izay. Mila manova ny fomba fiasa ny commune Antananarivo renivohitra fa tsy vahaolana ny fampidirana orinasa tsy miankana amin'ny fitantanan-draharaha hoy izy ireo. Ahina hitroatra ny mpivarotra raha amin'ny miziriziry amin'ny heviny ny mpitantana. Izy ireo izay tsy mikatsaka afa-tsy ny tombontsoa manoka ny tenany ao anatin'ity raharaha ity. Fa saika hitrangana adi-tany isan-kerinandro any ivelana Antananarivo, milaza ho mpanambola hatrany ilay mipodon'ny tany na ihany koa milaza fa malala olona ambony ao anatin'ny fitsarana na akaiky olom-panjakana ambony. Teny Ambomanga Rova izao efa nodimandry ny renim-pianakaviana iray voanisy nitonona fa tompon'ny tany taty aoriana. Ravitra Zafimahinina Tahiriniana. Lasa biby fampitahorana ho an'ny sarababe mahoaka indrindra amin'ny tontolo ambanivohitra ny fitsarana sy mpitondra fanjakana. Tsy magaga raha manao izadan'ny kibo ny olona milaza akaiky ny filoha ary tsy maintsy omena seza na efa mamboatra ny kompania malagasy aza. Maro ny olona no milaza azy fa mahafantatra olona ka manararaotra ny hafa. Mibody tanin'olona toy ny tranga teny Ambomanga. Amin'izao androany izao zany dia misy huissier tonga eto amin'ny tranonay zany andravan'ny tranonay. Efa tamin'ilay tany zany tany vidin'ny mamako zany dia nanorina trano teo amin'ny tany izy ary misy olona tonga zany teo aoriana mamako zany tamin'ny fahavelony tsy niteny hoe nivarotra tany na tamin'iza fa rehefa maty izy zany 3 taona lasa zay no nahafatesana dia maty izy dia misy olona tonga zany androany namoaka didy tany amin'ny fitsarana fa naza ny tany dia zay zany mba mangataka hoe ahoana rehefa maty mamako zany dia zay vao nisy an'izany taratasy didy avy any amin'ny fitsarana fandroananay eto amin'ny toerana misy anay nefa zay fa 3 taona no mipetsaka teto dia mba mangataka zany zay le amin'ireo olona zay nividy ny tany ny acte de vente zany tany izay mivarotana mamanay anazy zany nefa mangataka izay fa tsy mampiseho zareo fa milaza fa tsisy an'izany fa mirodana fotsiny le tranonay zany ka dia hampiakatra ny raharaha zany izay satria izay dia tena malahelo tokoa satria tsy mivarotra ny tany io mihitsy ny mamako satria fa teo aoriana fa maty izy dia misy olona mipotra fa tompon'ny tany. Androany ihany no tonga teny an-toerana nandrodana ny trano ny huissier de justice avy an-Tsorono Mandedy. Nitsipaka nefa ny tompon'ny toerana voatery nampiatoana aloha ny fandravana ilay huissier kosa nilaza fa iraka fotsiny ihany ary mamita izany. Rehefa tafidina tetỳ moa zay zany anao an'ilay asa androany dia nanao opposition be mihitsiny izy ihany nandravan'ilay entany teo zany le trano teo fa tsy nahazo nihiditra teo ny olonay anao an'ilay fandravana dia tia ony tsy azoko tiana. Marina aloha hoe ny disposition ny didinay zany tsisy ouverture de lieu dia tsy nanao ambiletra niditra tao zay tsy nanao ambiletra nandravan'ilay zavatra fa navelanay io fa zay azonay nanao ihany zany zay any amin'ny ravany ihany nasianay ny clôture provisoire fa tsy clôture définitif mbola isy zay maitra hidina zany aty andrefy tsara an'ilay tany dia anisy borne an'ilay toerana fa efa niteneninay moa izy zany vokatsy ny répercussion an'ilay fandavany zany satria mialetra zay efa novainay PV de carence zany PV d'exécution anay dia anjarany sy ny client anay zany hita indray hoe inona disposition raisin'ilay client fa androany aloha zay dia lazainay mazava hoe tsy tanteraka atsakany sendavany didim-pitsarana ny entinay teto satria nanakana izy. Matepitranga dia ireo sahirana trano no tena hiarany tsindrifalava eto amintsika. Tsy afaka miteny na isy aro anefa izy ireny noho tsy fananana fahefana hiady ny fananany eny amin'ny fitsarana. Ny fitsarana rahateo malaza ho mpanao kolikoly ary manome rary ny mpanambola.
Aferem-pianakaviana iray androany no nitondra ny fitarainany tao Fianaratsoa mikasika indrindra ny olana sedran'izy ireo sy ny zanany izay voatazona any am-ponja amin'izao fotoana izao kanefa tokony efa nivoaka tamin'ny 30 Mey lasa teo. Mitondra amintsika ny andininy momba izay Bagsa Andriananja MBS Fianaratsoa. Sagsa Geneva, reny mpianakaviana tondro ny mpianakaviana rehetra mananjanaka izy izay misazy eo anivon'ny fonja ny Fianaratsoa nanomboka ny 30 volana Mey taona 2024. Nisy ny grâce présidentielle nandritran'izay fotoan'izay ary tafiditra tao anatin'izany ny zanany izay antsoina hoe Tsaralaza. Ratsaivina dia sazy 5 taona tranomaizina no azy ny Tsaralaza nanomboka ny taona 2024. Nisy ny grâce présidentielle ary anisany misitraka n'izany ny zanany. Velotaraina nefa tireny mpianakaviana ity ankehitriny. Raha ny fahafantarany azy sy ny resaka mandeha dia tokony tamin'ny 30 volana Mey teo no nivoaka ny fonja i Tsaralaza zanany, nefa mbola tsy mivoaka mandraka ankehitriny. Manoloana an'izany indrindra dia nisy ny fanatonana ireo tompon'andraikitra maro isan-karazany isan'ambaratongany nefa manjavozavo ihany ny raharaha. Tonga amin'izay ny grâce tamin'ny 2018 efa nisasaka 2018 raha tonga ny grâce nahazo grâce taona io zanako dia io zany dia nahazo izy tamin'io. Dia avy koa grâce faharoy dia tenenindreo hoe sy mahazo sanaky. Dia avy koa grâce fahatelo tenenindreo hoe sy mahazo sanaky. Da farana amin'izay avy ty fotoanany raha ty satria niteny ny greffier tao hoe ame 30 Mey zananao afaky ezakany greffier tao. Dia iaho moa nivezivezy tagny avao ngala ny référence ny dossier ny zanako dia ataon'zareo hoe sy manao fotoana hitadiavagna an'izany ireo. Dia rehefa avy amin'izay le 30 Mey oratrogny igny nandeha tamin'ny fonja tagny aho. Sy afaky za koa zananao fa sekeny madame raha madame garde chef avoaka fa ino moa sy mahazo grâce. Kanefa ny filoham-pirenena ny magnome ny grâce ny lehibe ny fonja koa lasa mandidigny avao fonja. Efa hitako anazy hatramin'izay dia ny procureur ny tompony fandidiagny fonja fa ny mpiasan'ny fonja da karazana mpiarakandro ny olo vao fonja gnasan'ireny fahafantarako anazy. Tsy mba manan-katao na mananao sarangotana toy ny olona sasany Ramatoa Sagsa Geneva araky ny filazany ka ny mba tonga teo an-tsainy dia niresaka ny raha mahakasika ny zanany eo anivony ny haino manjery izay antokany azo ny andeherana mba hahafahany manao antsoavo eo anolohan'ny tompon'andraikitra maro isan-karazany ary mba hahafantaran'ny mpitondra ny fahoriana mahazo ny vahoaka majinika amin'izao fotoan'izao. Raha niresadresaka ny fanaovana teto dia maro ireo alahelo indrindra fa ny fiainany zanany nandritra n'izany famitana sazy zany. Ary raha ny fitantarany dia voahosihosy ny zoma olona nandritra n'izany fotoana izany saingy ankehitriny dia ny fivoahan'ny zanany eo anivon'izany fonja izany no mahamaika azy ka izay no antony izao antsoavo izao. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena no antsika manakatona ny fotoanan'ny fampirahalam-baovao amin'ity androany ity. Mpanao gazety iray sady manampahaizana iray momba ireo mponina mipetraka any anaty ala no tsy hita popoka tao amin'ny alan'ny Amazonia nanomboka ny alahady lasa teo. Naneo ny aiainy ary nanao antsoavo ho amin'ny mpitondra fanjakana ao Brezila moa ny fianakaviana ity manampahaizana sady mpanao gazety ity. Javandriamaefa Mateo Prince. Mpanao gazety teratany Britanika iray sy manampahaizana iray momba ny fiaim-piainan'ireo mponina mipetraka anaty ala no tsy hita tao Vallée de Javari toerana iray tsy lavitra ny Amazonia nanomboka ny alahady maraina lasa teo. Ireto farany izay nanao ny asany amin'ny mampanao gazety sy mpikaroka azy saingy tsy hita vaverina mandrak'androany raha ny alahady harivan'iny ihany no fotoana tokony hodin'izy ireo. Raha ny loharambavao dia efa nahazo fandrahonana tamina olona tsy fantatra izy mirahalahy ireo talohany nandehanany tamin'ny toerana io saingy tsy nahasakana azy ireo hanao ny asany izany. Roa andro taty aoriana kosa vao nanetsika ireo miaramila tany an-toerana ny fanjakana breziliana ary nanao ny fomba rehetra hikarohana io mpanao gazety sy manampahaizana iray io mbola tsy hita hatramin'ny androany. Manasarotra ny fikarohana noho ny toerana sarodalana sy sarotra idirana ary toeram-ponenan'ireo foko matetika mitoka-monina tanteraka. Olona iray hatreto no voalaza fa efa hiahina mikasika ity raharaha ity ary vavolombelona misa 4 no hanaovana fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana breziliana kosa ny fianakavian'izy mirahalahy ireto mba hanao ny fomba rehetra hitadiavana azy ireo.
Ny fandarana Global News avy hatrany sy ataka ny mazatra no arainao aoriana izao fotoana ny fampalalam-bavao izao. Aorin'izay kosa ny fandarana Saila zao iarahantsika amin'ny ramatoa Clémence Rarinirina ary aorin'izay kosa no anarainao ny ronan-tsary mitondra lohateny hoe attendre et saignant. Ny sampana fampalalam-bavao ady amin'ny sotranao nanaraka ny vavao hatramin'ny farany. Veloma tompoko.